tsara manamafy fa tombana no nataony transparency internationale fa tsy hoe audit akory na hoe manitsaka ny asan'ny CCFVP. Raha fitinina tsotsotra fotsiny zany izay atao hoe fandaniana zay de fantatra fa ny candidat larana fahatelo de nitsidika toerana miisa 9. Ny candidat larana fa 1.2 de nitsidika toerana miisa 1.2 ary ny candidat larana fa 3.2 de nitsidika toerana miisa 1.7. Rehefa fitinina zany amin'ny ankapobeny atao hoe fandaniana tao anatin'izay rehetrarehetra zay ny fizarana t-shirt na ny endrika fizarana isan-karazany ny hetsika 27 115 997 zany no tombatombana vola nampiasaina. Ho an'ny candidat larana fa 1.2 kosa de tombanana eo amin'ny 80 000 eo zany ny vola nampiasaina ny amin'izay teboka maro samihafa izay ary ny candidat larana fa 3.2 kosa de tombatombanana eo amin'ny 6 700 000 eo zany manodididina izay ny vola mety nampiasain'ny candidat larana fa 3.2 tao anatin'ny fampelezan-keviny. Fidirana antsehatra ny mpiasam-panjakana mihitsy ao anatin'ny fanantanterahana fampelezan-kevitra ataoko hoe zava-doza zany satria fanitsakitsahana ny lalàna izay mipetraka. Manana proof izahay ny amin'ny sina hoe fandefasana vola 1 milliard d'ariary amina atao hoe gouverneur anankiray jerevanareo anatin'le rapport zay. De raha ohatran'izay daholo zany ny isaky ny faritra 3.2 zany vie de crédit amina anatina hoe FDL aloha le izy zay moa zany nandrakofany anazy zany. Izany tombanana ihany koa moa zany raha ilay kolokolo moa zany no tombanana le vola nampiasaina de tafakatra hatrany amin'ny 9 millions d'euros any ny meto vola nampiasaina anaovana. Ny meto iaho tombana le izy zany apetraka mazava tsara. Etsy andany ihany koa ny fampiasana ireo tompon'andraikitra amin'ny fampianarana zay any amin'ny Cisco fantatsika tany Mandoto tany Sakara zay tena rofina ny mpampianatra idina ny toeram-pianarana hoe anao fampelezan-kevitra ho anna candidat. Raha izany rehetrarehetra zany no niseho tamina Cisco 4.0 manerana Madagasikara de hatraiza zany le fahamarinana ao anatin'le izy. Ka eto zany zahay de manao antsoavo amin'ny sehatra zay indrindra rafim-panjakana zay manao ny fanadihadiana amin'ny ady amin'ny kolokolo indrindra anatin'izao fampiakarana vokatra amin'ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana izao mba hanao ny anjara asany mba hisiany fahamarinana mba ho fifidianana ekeny rehetra tokoa. Misy eo amin'ny 45 848 eo karapanondro zay misy adosoana eo amin'le 6e chiffre ahafantarana hoe lasa vavy le olona. Misy koa 214 581 karapanondro zay miverina farafakely ny indroa farafabetsy ny 5.0. Misy 240 000 mahery suspicion en anomalie ary ao anatin'izany de misy ankizy tsy ampy taona zany hoe 17 taona no midina zany nahazo an'le karapanondro. De eo zany no misintona lakolosy ihany koa ny amin'izay tsy fahatimombana ny lisam-pifidianana nampiasain'izay. Marihana fa tsy ny transparency internationale no namoaka an'le audit fa auditeur indépendant izy ary relayenay aminareo le fanahiny satria zava-dehibe tokoa zany hoe tsika anao fifidianana nanao an'le fifidianana na inona eritreretina mikasika ny fifidianana iny natao le izy anefa an'le listra tsy tomombana. Ary efa tamin'ny volana Jolay izy no napafantatra hoe misy an'ireto zavatra reto nangataka izy fanazavana tsy tonga le fanazavana hatramin'izao vita ihany le fifidianana nefa. De eo zany no isan'ny anomalie maromaro hitanay ankoatran'izay intsy izay fanombanana évaluation estimation ana vola ampiasaina amin'ny campagne électorale zay.